Kora FM manolotra anao mandritra ty herinandro ity. Mpanjakavavin'Ambohijavona nosoratany RCS. Nirina Mofy oloravaka lairako toarso arvony no anome aina ny tantara. nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Andro Faharoa. Mahazo matoky ianao ndre matoto alefa no anzay andaminana saiko e. Zay fa mirarandro finaritra ho anao Yo, mazotoa e. Tena dadany ray ty maso aty. Efa herinandro vitsivitsy sady zay ny lasa fa tsy misy fifatoana amin'ny asa ataoko tsony zaiko. Sary ny lavy ny fonction publique daholo ny tosian'olona ny karakaraiko no ny adisona nataoko vokatry ny fikorontanatsaina. Nahazo fampitandremana avy amin'ny gatale mihitsy aza moa ako. Tena enjana fananezahako na adinona aza dia mbola natamboly ny fihetsika iloana sy ny zavatra rehetra nolazainy ho amin'ny taona maro lasa ihany ny saina maneritreritra. Mino kosa raha fotsy be fa izy vokany nizakay mivadina anatiny ranao taty Ambojavona. Na dia ny alaviran-dala nefa nivezivezeny anakaty aminao sy ny olorona mivady isaky ny mahita reto haingo-tranonao hafahafa miantokantona reto azy. Ireo karandohano sy ny kitolatolana hafahafa reto koa moa tsy lazaina tsoto. Fa tsy mbola fantatry ilay kelitry ihany ve izy zany raha telo maso zany mbola be fanahina ihany zato izy. Iza re malala ry nembea. Ndraoka ho tsao aoelin'ny olona fotsiny re nilazanao meopampandreny. Asa tiso mipetrapetra na ilay kelikiso akezitra amin'ny masony eo tena. Ndao avao amin'izay tonga dia eto le sorona efa ny manotenisany dia aza adinoina koa le tatiely sy vato mamy ary nitoka gasy. Masina ozy, masina ozy, masina. Eo nareo avy any faratra, ny avy any atsimo, ny avy any andrefana sy ny atsinanana, le kitana sy raha ampitoetra ao ambony be, ry kely lava folo sy ny firongony. Tongava ozy fa mila nareo raha telo maso. Tongava ozy fa mila fanampianareo mpanomponareo. Ny avy any faratra, ny atsimo, ny avy andrefana sy atsinanana. Tongava ozy, tongava faingana ozy. Raha toa so mivady, zay ny maso fahateny raha telo maso. Ararao anaty rano fatomamy sy ny tantely anaty tavoahangy nentinareo mivady mialohan'ny dinidinika. Zany ondreniny tonga dia ararao anaty rano le vatomamy nasaiko nataonao aposiny zany raraka ny tantely aty amiko. Aya tsara ka eto amin'izay ary ny resakareo mivady fa mihainao nareo zay. Ka zao ary misy tompoko efa 5 taona mivadiny zay mivady hitanareo zao reto. 5 taona nkiamanana nefa hatram'izao dia mbola tsy mivanginy ravany mpanaty jaza isam-baravarana ihany ny tokantranonay. Efa natao daholo nefa zay fomba niverina fahazo natao rehetra. Hatramin'bitika indrindra ka hatramin'ny indrindra. Saingy ny alamaina toy ny mpamositra lika trany very maina trany nizaka vita. Ka zona natona nrately maso zao no any faraherinay. Efa taty ihany zay fa zona sainy niverina nitondra fanatitra ho anareo zao. Fantatray ny olonareo mivady. Fantatray koa ny olona nahatonga an'izany olonan'izany. Tsy diso safidy nareo raha nanatona anay. Zany ve tompoko? Azonao ambara aminay ve? Eny, araky ny taratra eto dia nasian'ny olona lafika ny vadinao. Olona mitady angalatra ny toeram-badinao izy io. Tovavy
fiara miasa aminao ihany ka izao no nataony teny mba hisarahanareo saingy nahery loatra moa fitiavanareo ka tsy ravan'izay akasoseranserana. Tena marina ve zany tompoko? Zany indrindra nefa zao mora dia mora ny anasitranako n'io aretim-badinao io saingy mialohan'izay aloha eny tompoko dia ataovy ny sorony efa nomaninareo profa vonona natanteraka izay rehetra ho lazainy aminareo nareo dia mioakomana koa fa ao aoriana kely dia ilaina ny tokana ampitondraina telo-maso anareo. Eny ary tompoko. dia tonga zahay dia misapanana isarahantsika koa tsika roa tikiko. Hitaki tena mbola malaina be zany nisaraka amindre. Atra tika io malala ndao mantsy atory any aminay tsindrio ataony dadanay ray anga ny sofiko. Ndre koa zany ary kalaimbe ary aloha mialohan'ny isarahantsika tanteraka dia raha pisindray miona eto ohatran'ny mahazatra sika dia tandremy sao dia tara fotoana farany amin'ny fahatsika amin'ny raha vavy mamerindesina mantsy raha piso. Ofina koa moa akiny mba hitandry tara zany zay ary rapitsy miona bebaindry dia bonne nuit rapitsy indray enyarikiry lohana kely koa pisondry piso toraka kondry. Efa fantatrao ve ny vao lemon savony sy vovon-tsavony amin'ny fofona voasary manitra be lemon sasalama tsy misy dikany fa vovon-tsavony vao lemon fiara lovia trano mangiladrery miaraka amin'ny savony bara vao lemon ny vatana malandy lery fa vao lemon foana manitra be ary tena manadio tsy fao malaky ary fa efa eny amin'ny ropivarotra mahazatra anao ny savon-bary vao lemon ary vaovao be ny vovon-tsavony vao lemon amin'ny vidiny 300 ariary. Okizay aloha sao dia lany tatako ka mila mitsitsy be fa lany tatahony atao sérieux tsy maharaka mihitsy Ironder le akama nandrasanao tsy niova ny vidiny fa ny tatako tonga dia doublé ny tontolo andro ny akama plus dia lasa 1 giga nefa ariary foana ny akama full plus lasa 2 giga nefa 2 ariary tsy nova manakely efa sambrokolo doublé ny tata fa tsy zay fotsiny promo be miaraka amin'ny tolotra be connect mahazo bonus data hatramin'ny 50% raha vidina amin'ny Orange Money tolotra misy bebe vidéo ao amin'ny super app maxit na ao amin'ny mp3.orange.mg. tonga dia mety be tolotra mety tsara réseau ao tsara Orange eo anilanao. Bonjour efitra nitsotrapaon'ny fiarana amin'ny sakafo eny dia tablao. Bonjour ny vahaorana manome tsiro tsy misy fetra mampivoaka ny ingam-panahany-pahamy maro zavatra fianakavy na ao atokantrano na anaty restaurant spaghetti bonjour ihany ny atsika aramo fa bonjour le spaghetti tsy andiso fanatenananao. Bonjour daoly Odo, fantatrao ve ny vaovao? Baolina vaovao anitra miisa efatra lasa fifaliana ny fanasana lamba sady amin'ny endriny vaovao be floral, exotique, lavande original. Pauline, manitra be sady mangotreri. Pauline, ary loko lambanao no tsy hoan'ny vatana. Pauline, mitsitsy be no sady formule vaovao amin'ny vidiny 300 ariary fotsiny hitanaiza na izy eto Madagasikara. Pauline, vita malagasy. Ratsy mihitsy ke volo koa inona mba ampisaindry manja manja ilay vokatra mampaniry sy mampangirana ary manatsara ny volo manja mikolokolo ny volonao manja shampoing après shampoing menabolo sérum ary fanaovana livine plaquage miaraka manja ary mivavona manja mikolokolo ny volonao manja shampoing après shampoing menabolo sérum ary fanaovana livine plaquage miaraka manja ary mivavona tena tsy mampino hoe vo amin'ny enina ora sasany arivo sao dia efa mahaizina be sahady.
fiala sisa dia ireny tena nabakabaka lanitra ambony eny ny karipetrany atsarana fanaperana. Neny inona koa ilay zavatra ngeza-pen'ny elatra tampoka nanoloana teo. Isandrio koa ny elatra ny orinako an'izandray. Fa inona izany? Vorondolo. Tena vorondolo be tsy tazako mifandrafandra maso mavomavo mampatahotra sy ambony tabapako itsy. Sanatria ve ka efa misy mpamosavy indray manodidina eto? Tena aloha atao akatoka ny tongotra dia mialetoka. Tena naterina trany ambavady mihitsy izany ry. Kefa hoe izy mihitsy izany ilay olo lalanako. Gaky. Rehefa tafiditra ny vavahady izy dia ilay azo teo ampovoan'ny tokotany avy hatrany no fonjeny. Sady mibobobo be ihany ilay kary. Balala koa ity mahazo andre ity ka. Raha tsy mpamosavy izany manatitra andre any an-trano dia vorondolo. Tena efa sy tarany akamako. Marina lany faza manala-paraka ka. Sady ireo fa tia amintsika sindry daholo ny mason'olona atao amin'ny biblioteka. Ka marina nge izany. Nasa koa aza manomboka misalasala amin'ny momba andre tiako. Dia lazaindry fa mpivoaka alina izany. Eko. Aza miretorety fa voakety be amin'ny tiboka ty ny lohandry voagago eo. Ka nandritsy hoe ho amin'ny toerako kosa ary very lohana. Ahoana mihitsy mokiny tsy ampaia amin'izany. Ely izany lazao amin'izay ilay zavatra asiako lazaindry tamin'ny afatra miafina iny. Ka eto koa moa nisy an'izay. Andraso fa sokafako vetivety ny ordi fitondrako ary loha. Reto zareo dringa reto lahatsoratra ny trangokalana toko capture reto hoe. Fa iny reto rikala? Ka andriny laza tamiko indray andro iny hoe nahita sary tanam-bokovoko ny vadika. Na koa hoe reny atsotsika hoe lakolosy iny ao amin'ilay fiangonana Fahafatanaty Nofindry iny. Dia manino izany? Dia vakindringa reto lahatsoratra reto hoe misy heviny roa mantsy ho tanam-bokovoko mivadika io. Ny anankiray midika hoe tsy finoanan'i Kristy. Satria araka ny fihevitry ilay mpanoratra ny tanam-bokovoko dia manome endrika sarim-baiboly satohana amin'ny sabatra. Ka rehefa ilay izy mivadika iny vao tena hita taratra ilay izy. Izany hoe amin'ny ny tanam-bokovoko izy tena mihitsy no midika ho marika satanisma. Ka ireo rehetra izay miambozina azy dia mpiray latabatra amin'ny Lucifera noho ny fanoherana ny baiboly sy ny fanindrona sabatra azy. Miray latabatra amin'ny Lucifera ilay anjely namadika an'Andriamanitra. Raha araka ny fanadihadiana moa ny mantsy dia azo tokana tsy nasiana tsy valakazo ny namasihana Kristy. Dia mety ho marina ve izany rehetra izany ozy izy indray? Asa aiza moa ny alalako an'izany. Vokam-pikarohana ohatran'ny vokam-pikarohana rehetra fotsiny inovako itsikina kia. Tsy nisy nahita an'izay niseho tany amin'ny vanim-potoana ny fanaovan-tsalaka tanitsika mianakaviko. Ary ilay heviny indray ary? Ilay azo fijalian'i Petera. Taloha ela be ho mantsy tena fatra-panenjika ny kristianina ny romanina. Ka nisandreo nampizalizaliana tamin'izany andro izany Petera. Ny amperorany Roma misy no tompon'andraikitra voalohany tamin'izany. Izy no namoaka didy izany. Ka rehefa hofatsihan'izy ireo teo amin'ny azo fijalian'i Petera, araka io lahatsoratra io izany, dia nangataka mba ho avadika ny azo fijaliana mantsihana azy. Satria tsy mendrika ny hofatsihana toy ny namantsihana ny Kristy hono izy. Dia inona ny tindry atongavana amin'izany rehetrarehetra izany ary? Ka raha ilay hevitra voalohany rikala ny marina. Izany hoe ilay resaka antikristy dia mety misy ifandraisana amin'ny asa maizina izany io manjoandre io. Atovy matotra amin'izay koa. Marina e. Dia raha izany nefa nisy dia inona mety ny atonga an'izany ka? Mazava tsara mantsy ny ato anatin'ny atodohako. Tsy nanandrana nanao rituel na fiantsoana fanasiny ohatran'izany tsy mahaliana rahateo ohatran'izany. Ka ilay izy nge mety hoe tsy avy amin-driry lohany fa avy amin'ny dada sy neninareo ohatra. Avelao an'izany fa makarary andoka. Aloha tohizana ny revision antsika. Teza moa tsika mijanona teo. Iloana mivoaza amin'izay mirena teo fa tonga ny fotoana
rary be ny lohako fa aiza dia inona indray izany vely amponga sy orakoraka manodidina izany sanatria ve dia tonga soa eto Ambohijavona retsikya tonga soa ny zanako vavy Ambohijavona entoko efa ty amin'ilay toerana indray feno zavona manodidina saingy ohatrany tsy mahazatra ny afakafana tsony fa efa hito mijoro manarika eto amin'izay ilay raha ny be mpameno nofoko mitondra rendrina izy misalotra akanjo mainty ty misarebareba sy efa rototrotrika misy sarotro mikorotandrotana sy efa fotsy sasaka ny volo ny andray lava sy mavo mafy be nify mosa dia efa tokana mbola manompo mainty way ary anaty onahonana izy sasany ka feno fotaka ny akanjoko izay manontolo neny miletika tsikelikely fonjeo fa miletika inona tiako taitaitiry le kalatotomitana atoloro raisiko ny sandrika ny kofokofoka dia azo aminao no tonoko tena fa marendrenaka napahako hoe milelatena kay velao ny sandriko ny le raha matoty fa marary tsyreo angera-tsy ho fofo mihitsy ilay izy fikirinao amin'reto anao maranitra be reto akakehiperina iletika ao anaty onaonao izany sy tena no miantranasana makanavy eo tsy manitro niova tampoka teo ny salovatavan'ilay antipavy ty tena vao maika mampiorokotra reto masony diridiry be fiainy lalandrameny reto aleo ampanginina aloha mivava so ahitana rara eto ka hotsolorana eto amin'ny fanalany entanan'io ny koa aza sanatria fa entinao aizany efa aza be fanontaniana ry le kalazavaniny tia lalany izorana so dia fakiorina rehefa ho tonga no fantatrikala ihany izany azolona hoana koa reto marobe mipiritana sy mitoprinjaka eto amoron-drano reto mandimandana be izany avokoa ny hoditra izy mianakava no misaondraondra ny faneva mivavy ary kay aza entinao anaty rano ary any ambe kay avelao sandriko marenina ho atena fa makatily sofiny tiako fantatry tena fa andro hoany ny andro anolorana tena eo natria masina andro hoany ny andro androm-biasa tena tonga ny fotoana ny fanarahana sy ny ray aman-dreny tena atsiri tia atry aza rojoitina oatra izany ondray folokolaneny marary ay fonjera olona fonjera maty masina ozy masina ozy masina rehefa any avaratra rehefa any atsimo rehefa any atsinanana sandrefa ry le raha misikitana ponina ao ambondrobe raha kely lafafolo sy ny namany tonga ny fotoana ka voria esotra olo tonga ny fibona voandalana ho anareo ho alefika ao anaty rano arako ny fombafombatsika ny mahafatan'olotsotra ny kalatonako ty ka raha mivoaka avy ao izy tia tenaiko fa ho tonga ray aminay ho tonga mpandrova ka mety izany me azo ny hery miavaka andraindraiky omenareo azy fa io ny dimy sisy lofo hitondra ny anarako manompo eto masina ozy masina ozy masina eny tena letika la sy matahotra an'Andriamanitra ty anaty rano ny lohako vaovao be ny vovon-tsavony volemon amin'ny vidiny 300 ariary
hitanaiza n'aiza eto Madagasikara. Baoline vita malagasy. Madame, fa bonjour, le spaghetti tsy amin'ny fanantenananao. Orange eo anilanao. Nanotra ho anao teo ny Tantara eto amin'ny Record FM. Manda mikolokolo ny volonao. Manda shampoing. Après shampoing, menabolo. sérum ary fanaovana livin. Placage. Miaraka amin'ny manda ary mivavona. Record FM nanolotra anao teo. Mpanjakavavin'Ambohijavona. Nosoratany RCS. Ny rena mofy oloravaka lairako toaso ary vony no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Mbola itoy